enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity alatsainy ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola manana zao fotoana zao afahana mianatra ny teniny koa dia raha iso fifaliana mandrakariva izany alohandelantsika ny amin'ny lesona ny hoe dia vavaksika. Andriamanitra tsara izan-danitro misaotra anao izahay fa mbola afaka miantso anao afaka mianatra ny teninao atao mivonin-keno anao izahay mieteza ianao amboly zavatsoa ampona tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe komity ny fanjakana iray, komity ny fanjakana iray. Nampanantenan'i Davida Andriamanitra fa iorina mandrakizay intelo izy ny sisa fiandrianany ao amin'ny salamo faharoa toko fahafito andininy faharoa ambin'ny folo ary ny salamo sivy amby valopolo indray dia mampanantena fa hanohy anjaika mandrakizay hoy izy ny taranak'i Davida kanefa ho fahatanterahany faminaniany Ezekela toko faraika amby roapolo dia namarana ny taranak'i Davida mpanjaka i Nebokadnazara mpanjaka amin'ny Babilôna rehefa nesorina tsy eo amin'ny fiandrianana i Zedekia. Inona ary no ataontsika amin'ireo fampanantenana maro fa hitohy mandrakizay ilay seza fiandrianan'i Davida. Elabe talohan'ny nandravan'ny taranak'ireo mpanjaka teto an-tany Isaia dia nanambara mialoha tao amin'ilay faminaniana fatandaza momba ny nahaterahan'i Kristy fa ny Mesia dia hanatanteraka amin'ny farany amin'ireo fampanantenan'ireo dia ny androsoany fanjakany sy ny fiadanany dia tsy hanapataperany amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy hanapaka ny fanjakany mba mpitoetra azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Nanome toky amin'ny Maria ren'i Jesosy ny anjely Gabriel taty aoriana ny amin'io zavatra io ihany hoy izy hoe Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Tamin'ny faran'ny apokalipsy indray Jesosy dia nanambara ny tenany ho ray sy zanak'i Davida hoy izy hoe izao izy no solofo sy taranak'i Davida dia nikitana mamirapiratra maraina izay mampiseho fa ny seza fiandrianana any an-danitra dia nahatanteraka ny fampanantenana rehetra azon'i Davida. Ny apokalipsy toko 4 sy ny 5 dia manambara fa nosatroina ho mpanjaka tany an-danitra Jesosy taorian'ny tsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra. Jesosy irery ihany zany no afaka ny ho rain'i Davida sy ny zanany satria izy ny rain'i Davida talohany nahatongavany teto tany ary ny zanany tao aorianan'izay tsy nisy anjely manko afaka nanao an'izany. Rehefa naka ny seza fiandrianan'i Davida ho any an-danitra Jesosy dia nesoriny ny endrika ara-dalàna rehetra teto an-tany izay nilaza fa ny ran'Andriamanitra mivantana. Ny fanjakana nasain'i Jesosy tao aorianan'ny nitsanganany tamin'ny maty dia fanjakana any an-danitra fa tsy eto an-tany. Ary avy amin'io fanjakana any an-danitra io nanomezan'i Kristy fahefana ara-dalàna ny mpianany. Ary Jesosy nilaza izany taminy ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy fa amin'ny fanavaozana rehefa
mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana voninahiny zanak'olona, dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 koa ianareo izay nanaraka ka hitsehana ny firenen'ny Israely 20. Ho fanatanterana ny asa nandrahan'i Kristy, ny mpianatra dia tsy tokony handeha lavitra kokoa amin'ny fanorenana fanjakana eto tany noho ny nandehanan'i Jesosy. Navelan'i Kristy hanorina fanjakana iray ihany ny mpianatra fa tsy maromaro. Hoy izy eo amin'ny lioka manao hoe ary izao izy manome anareo fanjakana tahaka ny nanomezan'ny raiko ho ahy mba hinananareo sy hisotroanareo eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako sy hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny tsara ny fokon'ny Israely 20. Noho izany ninona karazana fitondram-panjakana milaza fa iraka mivantana avy amin'Andriamanitra dia tena manala baraka mivantana ny fitondram-panjakana naorin'i Jesosy tamin'ny izy namindra ny seza fiandrianan'i Davida ho any an-danitra. Tsara ho fantatsika daholo ny mahakasika an'izany rehetra izany, ny faminanena, ny filazana ary koa ny firindra ny zavatra rehetra mba ahafantarantsika ihany koa fa marina avokoa ary tanteraka izay voalazan'ny soratra masina. Vavaka isika, iranay tsara ndesin-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Mangataka aminao izay mba izany rehetra izany ane mba ahafantaranay bebe kokoa ny mahakasika anao ary koa ny tokianay fa ianao dia mitondra anay tokoa amin'ny tananao mahery ary manafaka anay amin'ny tanany fahavalo. Ampianaro izay hitoky aminao irery ihany fa tsy amin'ny hafa ary hitombo ny finoanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.